Fatsimpana etny pasteur Antananarivo Lea. Hoy Jesosy, fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Izany ten'Andriamanitra izany no hiarabanantsika tsiraray avy tratra izao maraim-baovao izao indray koa dia manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny isa tokantrano izay mampandroso izao vatsim-panahy izao. Ny ten'Andriamanitra izay andraisantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'i Isaia toko 7, Isaia toko 7, andininy 5 ka hatramin'ny 9. Isaia toko 7, andininy 5 sy ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho atsoriny. Ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasari-piaran'i Jehovah tompony maro no hatateraka izany. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe raiso lay tompon'ny fiadanana. Raiso lay tompon'ny fiadanana. Fantatritsika mazava tsara fa ny tompon'ny fiadanana dia Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo irery ihany no afaka hanome fiadanana feno sy tanteraka ho an'izay mangetaheta sy mitady izany. Maro anefa ny kristiana izay diso hevitra ka mihevitena fa efa manana fiadanana. Misy ny tena manana fiadanana marina tokoa. Misy kosa anefa dia saritsary-piadanana no iainany satria mbola tia izao tontolo izao. Ary ny fitiavana izao tontolo izao no mahatonga ny fiadanana tsy ho tanteraka amin'ny tokony ho izy eo amin'ny lafim-piainany izany olona mbola miaino anatin'izao tontolo sy dia izao tontolo izao izany. Ary izay indrindra no hamafisiny bokin'ny Jaona 1 toko 2:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Rehefa ny olona anankiray no tia izao tontolo izao dia mazava tsara fa mbola tsy nanjaka sy tsy mbola nandray an'ilay ray sy dia Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny fiainany ary tsy nahavelany handitsanabaka ao anatin'ny fiainany sy ny fony izany Jesosy Kristy Tompo izany. Hany ka inona no zavatra miseho sy mitranga? Mahatsiaro mandrakariva ny fahabangana izy eo amin'ny lafim-piainany. Rehefa misy ny banga amin'ny zavatra maro samihafa dia mitady vahaolana mba hahatonga ny fahafenoana sy ny fahafapo amin'ny alalan'ny filalaovan-dratsy, amin'ny alalan'ny fifohana sigara sy ny rongony, amin'ny alalan'ny fisotroana toaka sy ny zava-mahadomelina maro samihafa. Dikan'izay dia mbola iaina anatin'ny famoiza-po ihany izany olona izany. Raha tsy mamono mihitsy ny momba ny tenany eo am-pototry ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Anio ara ianao izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ianao kristianina izay milaza fa manaradian'i Jesosy Kristy Tompo
mino an'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mety mandalo zavatra sarotra angamba ny fiainanao. Mety mideza sy mahana angany lalana izay diavinao. Mety sarotra aminao angamba ny fandaozana izao tontolo izao sy ny filany. Mety mbola makafia ny ota sy ny fanaon'izao tontolo izao angamba ianao. Ny vaovao mahafaly ry havako dia tianjaka sy tia hitoetra ao anatintsika tsirairay avy ilay tompon'ny fiadanana raha vonina isika tsirairay avy. Ary izay tompon'ny fiadanana izay mihitsy no milaza sy manambara hoe izy anie ilay mahagaga, izy ilay mpanolontsaina, izy anie ilay Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ary ny fanapahana n'izany fiadanana izany dia eo am-pelantanany. Tiantsika tsirairay avy ary ny aino anatin'ny fiadanana. Raiso Jesosy Kristy tompo, ho tomponao sy ho mpanjakanao. Ary tena kasitrahan'Andriamanitra indrindra raha ilay mpanjaka ny fiadanana no ananantsika firaisana bebe kokoa hatrany eo amin'ny lafim-piainantsika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny teniny, fiainantsika ny teniny, ary ny fitoerantsika mandrakariva eo anatrehany. Aza takalo an'izan'izantsony ary ilay andrina ny fiadanana satria tia hanome antsika sy zarazany fiadanana izany izy. Misaotra anao izay ry andrina ny fiadanana amin'ity andro ity. Ianao ilay mahagaga, ianao ilay Andriamanitra mahery. Aoka izay tsirairay avy atsiaro sy atsapa ary atadidy fa ao aminao irery ihany no misy ny fiadanana, misy ny fahasambarana, misy ny fahatoniana, misy ny fifaliana. Dia ampianaro izahay hifikitra aminao ry ilay ray ny fiadanana, dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy tompo, vela sy manjaka hatray hatray ary mandrakizay ilay tompon'ny fiadanana anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra tompo, mankasitraka e. Aoka izany fiadananao izany hanapaka aty anatin'ny fonay. Amen.